Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Iorenana amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Iorenana amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Zany no misongadina mofinainantsika anio ato amin'ny bokin'ny Timoty faharoa toko fahatelo ny 4:7 hatramin'ny 7:10 farany. Andeha hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesoa. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanotsiana izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Iorenana amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Ambaran'ny apôstôly Paoly raha nanoratra ny epistily ho an'ny Timoty izy fa efa tafiditra ao anatin'ny andro farany na ny vanim-potoana eskatôlôjika isika. Andro farany izay mampiemotra ny maro, mahabe ny fiemorana, ary dia tonga miala amin'ny finoana, rava finoana, tsy manam-pinoana intsony ny mpino, ary toa manamafy trotraka izany ny fisian'ireo fampianaran-diso maro samihafa izay mamiravira ny finoana kristianina. Eo anatrehan'izany indrindra no itondran'ny apôstôly Paoly anatra ho an'ny Timoty izay zanany ara-panahy fa ny mino marina tokoa izay miaina amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy tahaka ny olona rehetra izay ho mora rava finoana. Ambara eto fa efa tsara fototra, tsara orina ny finoan'ny Timoty, fa hatry ny fony voazaza izy dia efa nahalala ny soratra masina, nampianariny reniny sy ny renibeny, i Loisa sy Loika izay nanao ny ainy tsy ho zavatra tamin'ny fitezana anjanany tamin'ny alalan'ny soratra masina. Ary tsy izany ihany, fa nisy izay nianarana tamin'ny apôstôly Paoly ihany koa. Eto dia lazaina fa nampianarin'ny apôstôly Paoly izy eo amin'ny 10 niara-ny asa tamin'ny apôstôly Paoly ka niaina ny fitondrantenany, ny fisainany, ny finoany, ny fandeferany, ny fitiavany, ny faharetany, ary hatramin'izay nanenjehana azy koa aza. Ambara mihitsy fa tena ny finoana tao amin'ny apôstôly Paoly no tafapaka tany aminy ka anana ny fiainam-pinoana matanjaka koa. Ary ambonin'izany rehetra izany dia ny tenin'Andriamanitra. Indray mandeha miverina, eto ihany no ahitantsika ny teny hoe tsindrimandrin'Andriamanitra. Ny soratra rehetra izay nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra te ilaza fa misy fanahin'Andriamanitra tafiditra tao anatin'ny teny, ary ny teny izay iasan'io fanahin'Andriamanitra io no tonga miantefa any am-pino ka mampisy vokany ny fiainan'ny mpino. Dia hitantsika eto fa
mahasoa sy ilaina ny tenin'Andriamanitra zay misy ny fanan'Andriamanitra ao anatiny mba ampianatra, andresy lahatra, anitsy ary hitaiza ny fiantefan'io tenin'Andriamanitra io amin'ny fiainana andavanandro no mampiorina ny finoana ary mampisy vokany amin'ny fiainany mino. Tsy teny vakina ka mandalo fotsiny araka izany ny tenin'Andriamanitra, fa tonga miorom-paka ao amin'izay mandray azy ary tonga mampiorina raha teo izay mazoto miaino azy. Tsy ny tenin'Andriamanitra fotsiny no miorina, fa izay mandray ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Araka izany, io tenin'Andriamanitra io no iorenany mino amin'ny finoana na inona fiovaovana izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy, na manao ahoana na ahoana fivoarana entin'ny fandrosoana, miorena tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no tsy miova mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra no iorenany mpino. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no misy ny fototra tsara ka ahafantarantsika izay ametrahana ny tongotra sy ianteherana ny amin'ny ho avy. Na inona filaza, na inona re eto amin'izao tontolo izao, ianao aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra anao ka ho fitsipiky ny fiainanao, na hitondra ho amin'ny faharatsiana aza izao tontolo izao, miorena amin'ny tsara izay ambarany soratra masina. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay tompony amin'ny teninao zay mampianatra anay ny herin'ny filazantsara izay mampiorina ny finoana miozongozona tsy miorom-paka, ny filazantsara mampitoetra anay ao aminao, ny filazantsara no mampiorina ny finoanay. Ankehitriny izay dia mivavaka manokana ho an'ny ireo ankizy tsy manam-piahy, tsy manana fialofana, tsy manana sakafo, tsy misy iantranoana, eny tsy miditra ampianarana sy manjenonjeny eny an-dalana. Ianao Jesosy hijery azy ireny amin'ny fonao be fiantra. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Misaotra tompony. Amen.